Olona anarivony maro no traboina ary voly amin'ny hektara maro ao anatin'ny distrika Naparafaravola no potika tanteraka amin'izao. Komina telo ao an-toerana no isan'ny vomafy taorian'ny fisian'ny Rotsakorana izay nifanesy teto amin'ny firenena. Komina telo ao anatin'ny distrika Naparafaravola no isan'ny vomafy taorian'ny fisian'ny Rotsakorana nifanesy teto amin'ny firenena. Isany amin'izany ny ato amin'ny komina Ambandrika izay nizara 2 mihitsy ny tanàna. Ka olona 2,000 ny traboina tanteraka, trano 80 ny rava ary 700 kosa no ahina mafy rodana. Neto amin'ny komuna ny Aroroa dia 7,000 ireo trabony, 503 hektara ireo tanimbary tondra-drano. Ho an'ny komuna ny Vohitsara, 409 ireo trabony, 910 ny potika tanteraka. Nanolotra fanampiana ara-pitaovana sy lela-vola entina hanarenana ireo komuna ireo ny fitondram-panjakana omaly. Tafiditra amin'izany ny vary, kojakoja ilaina ao an-dakozia, fitaovam-pianarana ary vola 5 ariary ividianana ireo fitaovana hanarenana vondromaika ireo foto-drafitrasa madinika nisy fahasimbana. Midina ifotony nanome fanampiana ministry ny antany, ministry mpanjakana misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ary ny ekipan'ny BNGRC. Toromarika napetraka teto ny tokony hanangonany lehibe ny distrika ny antotany Isafena momba ny fahasimbana ety an-toerana ahafahana mijery ireo fanampiana tokony entina.